zay tontolo. azafady indrindra mba afaka mampatsahivany sy avy loha hevitra zao concert-ntsika zao azafady. Atsika raha manaraka an'le titre Elisabeth teo fa ny loha-hevitra zay niraisinay zany tamin'ity concert dia eo amin'ny salamo fa 5:30 vakiko amintsika miteny kiasy mba tsy ho diso dia hoe aminaran'i Jesosy mba ankeo anatrehany amin'ny fideraina isika aoka amin'ny fifaliana ho azy amin'ny firana isika zay ilay isokilahy. Tena zay tokoa ary tena zava-dehibe ny misaotra midera ary mihira mpan'Andriamanitra sady zany maro zany hitanareo ny fiderana zany sy ny fiderana amin'ny alalan'ny hira dia anisan'ny zavatra raingeza be amintsika kristianina hoentina mitorony filazantsara. Taditsika tsara nama atao ny Paul Silas raha tany ampigadrana izy rehefa mitorony filazantsara dia voahentsika izy dia migatra dia ny zavatra nataony zareo rehefa atao ampigadrana atao dia ny hira mpivavahana, ny hira mafy. Dia rehefa nandeha ny hira mafy be dia ndrotsaka ny fanamasina rava le fatotra ary mivony varavarana. Dia toy izany ihany koa ny tompo Jesosy Kristy tompo rehefa niona tamin'ny mpianatra rehefa nitsangana izy dia rehefa nitsangana izy toy izy tamin'ny mpianatra fiadanana ho anareo fa rehefa nahita azy ny mpianatra dia faly ny mpianatra toy izy ireo hoe tompo sy Andriamanitra. Zay rehavana ny loha-hevitra ny lohateny ny hira manaraka ty dia hoe tompo sy Andriamanitra ay. Lisa,